Mitodika eo amin'ny toeran'ny Prime Ministre izay hitantana indray ny gouvernemanta ny masin'i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Misy moa ny feo mandeha amin'izao fotoana izao fa mbola isahana fandroany indray izany toeran'ny Prime Ministre izany ao anatin'ny Repoblika fahaefatra ny Prime Ministre amin'izao fotoana izao Andriamatoa Omer Birzik nilaza moa ity farany fa tsy olana ary tsy andany didy izay apetraka amin'ny tenany raha toa ka mbola voatendry isahana izany andraikitra izany indray. Ny adidy atao amin'ny tanindrazana tsy misy fetrany ary ny toerana rehetrarehetra izay misy dia ahafahana manatanteraka zany adidy zany. Raha toa ka ilaina izany ary heverina fa izay ny mahamety ny fampandrosoana ny tanindrazantsika amin'ny fomba aingana ary ampitony ny rehetrarehetra dia tsy amboa adidy amin'izany atsika. Sarotra ny fitondrana ny raharaham-panjakana sy ny firenena lehibe ohatra ny Madagasikara. Be dia be ansakatsakana sy ny fampandrika ataon'ny sasany amin'ny firosoantsika makany amin'ny fampandrosoana aingana ny tanindrazantsika. Tsisy azo mentsiny amin'izany ary ny filohan'ny Repoblika ataoko fa volona ny ampandrosana ity tany fa ny filaminana no tandrovana voalohany indrindra. Ka raha tsy tonga ny fitonena fomba ahoana moa no ahafahana miroso. Izay indrindra no anaovako antsoavo hatrany hatrany. Aoka re mba ho avelany ampo diso tafahoatra ny fitiavatena fa ny tombotsoa ambony ny firenena, ny tombotsoa iombonana ho an'ny tanindrazantsika ity no tokony masona ka dia avelandriamatoa filohan'ny Repoblika anatanteraka ilay programma an'asa fanlazaina.